teny fiainana. Havotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainan-tsi-hita izy. Hovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesana aiza ny fandringananao. Amen. Hosea 3:12 ny 14. Mbola teny faminaniana manambara an' Jesosy Kristy izany ry havana. Raha mihaino an'izany tenin'Andriamanitra faminaniana Hosea zany dia ohatran'ny hoe Jesosy mihitsy zany miteny zany ry havana. Jesosy ilay Andriamanitra tenany mihitsy no tsinjotsika ao ambadika izany fitenenana izany ka miteny hoe havotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainan-tsi-hita izy. Hovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ianao ne zany e. Ianao izay mihaino ity tenin'Andriamanitra ity zany itenenan'i Jesosy androany zany. Navotan'i Jesosy ianao tsy ho azon'ny herin'ny fiainan-tsi-hita. Fijaliana angeny any amin'izany fiainan-tsi-hita zany. Ohatry ny atsarovantsika n'ilay mpanan-karena adaly anankiray ilay lazain'ny soratra masina hoe nijaly tany amin'ny fiainan-tsi-hita izy, fa i Lazarosy kosa teny tratran'i Abrahama. Tsisy fahoriana ambonin'izany fijaliana any amin'ny fiainan-tsi-hita izany. Ary io nefa nanavotan'i Jesosy Kristy ianao izay mihaino ity tenin'Andriamanitra ity amin'ity maraina ity, navotan'i Jesosy Kristy ianao tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka itenenan'i Jesosy hoe ry fahafatesana aiza ny fandringananao amin'ny alalan'ny tenin'ny Hosea. Tsika dia tena mankorohoro matahotra mafy manoloana ny fahafatesana. Misy kristianina angery havana mbola misy fiainana mahamenatra ampiasainy. Rehefa mandevina indraindray ianao manatrika fandevenana kristianina dia tsinjotsinjonao ilay konokonona nataon'izy menakavy ao ambany akaiky ny fasanao. Manao fombafomba na ny ora nokafana ny fasana aza efa kalkulena tsara hoe amin'izao ora izao vao mahazo misokatra io, satria matahotra sao dia voasarika nampasana any izy menakavy. Ametrahana zavatra sy ranon-javatra koa eo amin'ny varavara-pasana rehefa hanakatona fasana, satria izay hono natao hoe fanidy. Mihidy tsara ny fasana, fa nga io fasana io no misitona anao. Toerana hipetrahany vatany maty fotsiny ny fasana, fa tsy io no misitona anao ho faty ry havana. Zany rehetra zany no manambara ny tahotra ny fahafatesan'ny olombelona. Eny fa na kristianina aza. Fa ambara aminao androany. Misy anankiray izay nandresan'ny fahafatesana dia Jesosy Kristy. Ary izy ny samy teny ry fahafatesana aiza ny fandringananao. Izy roa ny vavolombelona sy ambarany aminao tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty, fa tsy mampatahotra ny fahafatesana. Fa na dia handalo fahafatesana azy afaka mitsangana ny maty izy. Ho anao, na dia mbola handalo fahafatesana azy ianao amin'ny maha olombelona mpanotanao, aza matahotra. Raha mahatoky an'i Jesosy ianao, raha mametraka amin'ny fiainanao amin'i Jesosy ianao, indray androany ianao tsy maintsy hitsangana. Ilay ianao hitsangana indray androany dia tsy ho vatana mangirifiry sy mijalijaly mahatsiaro fijaliana sy mahatadidy ny olana sy ny probleminao rehetra mampitomany anao teto an-tany io intsony, fa vatana vaovao. Tsy mahalala fahafatesana intsony, tsy mahalala ady intsony, tsy misy alahelo, tsy misy tomany, tsy misy ranomaso intsony. Zany ilay vatana hitsangana, tsy alaonao manantenana izany. Matokian'i Jehovah Andriamanitra ry havana, matokian'i Jesosy Kristy. Raiso tokonao iteny faminaniana Hosea io, ka itenenanao mafy manao hoe ry fahafatesana aiza ny fandringananao. Amen.